Lafom-baovao hafa tanteraka kosa miakatra dia miakatra ny vidin'ny akamaroan'ny legioma eny an-tsena eny tato anatin'ny iray volana mahery izay. Ny fisian'ny rosakorana ny fanesy sy ny fandalovan'ny rivo-doza no antony fiakana raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Niakatra avo roa eny ny akamaroan'ny vidin'ireo legioma ato anatin'ny tsena anatiny tao anatin'ny iray volana mahery izao. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana janoary fiakaran'io izay tsy nijanona hatramin'ny herinandro teo. Ny fisian'ny rotsakorana ny fanesy sy ny fandalovan'ireo rivo-doza no antony mahatonga izany fiakaran'izany araka nambaran'ireo mpivarotra tetỳ Analakely. Lafo aloha vidin'ny entana amin'izao ka. Inona no tena niakatra be amin'ny legioma? Niakatra daholo mihitsy ny legioma rehetrarehetra. Ohatra afaka manome ohatra ianao? Ohatra hoe ny karaoty izao. Lasa ohatrina izao ny karaoty? Lasa 15 000. Ny haricot-vert lasa 15 000 koa. Izay ny varotana na saka ananasy? Na kananasy 10 000, da mety 15 000. Inona no mety mahatonga izay hoe miakatra be izao ny vidin'ilay legioma? Makrizy amin'ny fiainana mihitsy. Cyclone. Dia manao ahoana nefa ny izy miakatra be izay manao ahoana ny vidy amin'izay ny hena? Vidy ferinaina mihitsy. Dia misy fiantraikany amin'ny habetsaky ny lafinareo ve izay hoe miakatra izay? Misy fiantraikany aloha. Vidy izao raha vidy iray kilao izao lasa atsasany. Misy fianambidy foana. Tsy afa-bela tamin'izy efa mpakarabidy izay ihany koa ny ovy. Ovy amin'izao somary lafolafo kely satria avo ny orana. Io ovy nefa sa mety mbola possible hoe hiakatra amin'izay vidin'izay sa hoe mety efa tsy ho atsy? Arakaraka ilay orana io. Ny ovy izany raha vao avo ny orana dia sarotra adina sady mora simba. Natsapan'izay fiakaran'izay ihany koa ny voatabia izay lasa 3 arivo ny kilao ankehitriny raha 900 arivo izany teo aloha. Ny courgette dia tafiakatra 4 arivo ny toko raha arivo izany teo aloha ary ny laitue kosa dia tafiakatra hatramin'ny arivo ny singany iray raha 300 ka hatramin'ny 400 ariary izany teo aloha.